Vatsimpana Etnineni Ratovelo Jacqueline. Raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Ivavaka isika. Tompo malalo, faly sy ravo tokoa ny foamam-pananay rehetra olom-boavonjinao. Mbola miatrika indray ny voninahitra ao ankehitriny Jesosy malala. Ka miondrika ampanajana ary ampanetretena tanteraka eo amin'ny tongomasinao. Mba hiarahabanao ray, hiarahabanao zanaka, hiarahabanao fanahy masina tsara indrindra. Idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao ihany koa satria mendrika ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao zany rehetra zany. Mendrika ny fitiavanao tsy mety ritra omenao anay ary mendrika ihany koa ny fahefana feno izay anananao. Makasitraka indrindra Jesosy malala satria izahay ny mbola velona trapamonjena toy izao. Izahay ny mbola feno hery, feno tanjaka, feno fahasalamana toy izao ihany koa dia tsy noho ny herinay na ny fahaizanay Jesosy malalo, fa mbola noho ny fitiavanao anay ihany. Mbola namindranao fo taminay, nandeferanao tamin'ny faratsinay rehetra, ary zay rehetra nahaloto anay ka nampisaraka anay taminao, dia efa nosasanao tamin'ny rahasoanao avokoa. Sotra betsaka Jesosy satria ankehitriny dia mbola nomenao tompo-pahasoavana indray izahay, afaka iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny. Afaka andre koa ny afatrao ananaranao anay indray, ampianaranao anay koa. Ko mangataka aminao Tompo, vavelao reny fanahy masinao, ameno, amonto ny foamam-pananay tsirairay avy, ka nanova ny fovatonay mba ho tonga fonofo, mba haniriny ny teninao rehetra ao anatinay ao. Ampiarinay eo amin'ny fiainanay ray manontolo, ary koa ampaherezanay ny manodidina anay rehetra araka ny sitraponao. Dia mitenena Tompo fa vonona andreanao izahay olonao rehetra, amenaranao masina sy be voninahitra, angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika mpianakavy finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampaherezana amin'izao maraina ny zoma izao dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Lioka. Amin'ny Lioka toko 7:10, Lioka toko 10, ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 4:20. Lioka toko 10, ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 4:20. Hovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Ary ny fitopolahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao. Fa ho Jesosy taminy, izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nisaka nomena rana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo, ka tsy misy ampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalizy satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany oro zany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe, mideranao ao raiko Tompony lanitra sy ny tany. Dia efa nafeninao tamin'ny eny sy ny manatsainy izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, efa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tiany zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy, dia nilaza taminy manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry andre izay renareo fa tsy nahare. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampaherezana androany. Raha naniraka ny reto fitopolahy reto koa mantsy Jesosy Kristy ry havana, dia hoy izy hoe mandehana, indro zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Iza moa reo ambody ireo? Reo ilay izay lazainy, hitany lazainy Jesosy hoe, izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Kanefa hoy ny Tompo, indro efa nomeko fahefana ianareo hanitsaka mena rana sy maingoka, ary andresa ny hery ny fahavalonareo. Ary dia tena nahita izany fahefana nomeny Tompo izany tokoa ireo fitopolahy ireo,
ka noho ny verina avy nanatanteraka ny asana ny raha tompo azy izy dia faly sy ravo tanteraka tokoa. Isika koa ankehitriny ry havana dia tokony ho faly sy ravo koa isika satria ny zavatra rehetra izay vitan'ireo fitopolona reo anie ka mahavitan'ireo mpitory ny filazantsara maro ihany koa amin'izao fotoana izao satria mbola ny fahefana feno meny Jesosy Kristy masina sy manan-kerevany Nazareta ihany no nentin'izy ireo nanatanteraka ny asan'Andriamanitra ary dia maro tokoa no nandavo sy nandresy ny asan'ny demonia. Noho izany isika rehetra izay mahatsiaro fa ny rahin'Andriamanitra hitory ny teniny hanohy ny asa rehetra izay efa nataony dia tokony tsy salasala mihitsy isika fa hanana finoana tanteraka satria raha Jesosy Kristy no maniraka antsika dia tsy maintsy ho tanteraka solavrary izay rehetra atao satria ny fahefana avy aminy ihany no anatanterantsika ny asany. Ny anjarantsika mankatoa ny baikony ary mino azy tanteraka. Ite tokoa ry havana fa faly dia faly reto fitopolona hoe nanaiky azy ireo demonia saingy hoy ny tompo kosa ny teny hoe tsy izany ny tokony hifalianareo fa ny lehibe indrindra dia ny hoe mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Faly tokoa mantsy ny tompo ry havana satria ny fahefana nomeny an'ireto fitopolona ireto ka nampanaiky ny demonia azy dia tsapan'i Jesosy Kristy tokoa fa nampiasain'izy ireo tamin'ny finoana tanteraka tokoa. Ary mety hiteny ihany koa angamba isika hoe inona moa izany ny dikan'ilay hoe voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 20 ny 5:20 dia milaza toy izao hoe ary raha misy tsy hita voasoratra teo amin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Dia iza izany ireo izay tsy voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana? Hoy andray ny bokin'ny Apokalipsy toko 2:20 ny 7:20 hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ana zanak'ondry ihany. Ary reto fitopolona izay voasoratra tao an-danitra ny anarany dia anisan'izay ho tafiditra ny an-danitra izany hoe efa azo antoka ny fiainany mandrakizay. Tsarovy ry havana fa ninona betsaky ny zavatra vitantsika ety an-tany ety kanefa tsy voasoratra ny an-danitra ny anarantsika dia mitovy amin'ireo olona izay voalaza ao amin'ny filazantsara ny Mateo toko 7 ny 2:20 isika milaza hoe Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Kanefa ianao ilaza hoe tsy fantatro ianareo na avaiza. Izany hoe manao tompoko nefa tsy tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarana. Koa raha tsy tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra isika ry havana dia tsy maintsy ho atsipy any amin'ny farihy rehetra afaka ihany koa. Izany no tena mampatahotra ry havana satria ny eto tany vita ihany ry havana ny 70 taona mandalo vetivety na ny 70 taona na ny 80 taona eny hatramin'ny 100 taona aza angamba mety ho tratra fa ny mandrakizay atsika mbola nitsika aiza ry havana. Raha ao amin'ny bokin'ny fiainana nefa ny fiainany anarantsika dia ho voavonjy isika izany hoe tena zanak'Andriamanitra. Raha tena zanak'Andriamanitra marina isika mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia mino sy matoky fa tsy maintsy ho voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika. Ny zavatra tena mahafaly an' Jesosy Kristy tamin'ny fanahy masina ry havana dia satria be dia be tokoa ny olona nanatanteraka ny iraka izay nomeny ka nampibebaka ny mpanota nandroaka demonia tamin'ny anarany satria fantatry Jesosy koa fa misy fifalim-be tokoa ny an-danitra any raha misy mpanota iray mibebaka. Navita ny asa mahagaga nampanaovan'ny tompo tokoa mantsy ireto fitopolona ireto ka raha voatanteraka Jesosy Kristy. Isika koa ry havana raha tia hampifaly ny tompo dia andeha samy anaiky hibebaka andeha anaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Andresy ny herin'ny fahavalony isan-karazany koa isika ka ho tonga zanak'Andriamanitra ary voasoratra ny an-danitra ny anarantsika. Faly tanteraka Jesosy satria vita ny asa mpamonjena izay nanorahana azy tety an-tany. Isika izay mijoro ho vavolombelon'i Kristy kosa, isika izay nandray an' Jesosy Kristy ho tompo
sy mpamonjy ny fiainatsika, ka tonga zanak'Andriamanitra isika izay nirahana hitory sy ny filazantsarany Jesosy Kristy, ary koa hitarika ny olona rehetra mba hibebaka samy mahery ry havana, samy mazoto hanohy izany asa efa nataony Jesosy Kristy izany. Voalaza eo amin'ny andinin-tsoratra masina ihany koa fa sambatra tokoa reto fitopolona reto satria sady nahita no nandrean'i Jesosy Kristy izy ireo. Voalaza tokoa manko eo amin'ny andininy 420 fa maro tokoa ny mpaminany, maro ny mpanjaka tamin'ny testameta taloha no mba nanira hita sy handrea izay hitan'izy ireo, kanefa dia tsy nahita ary tsy nandre ihany koa. Isika ry havana amin'izao fotoana izao, tsy mba fantatry, tsy mba sambatra ve isika manko tsy mba nahitan'i Jesosy Kristy izany, fa ny teniny tao anatin'ny Baiboly no hitatsika, ary ny toriteny izay norenesitsika tany hainao manjery be dia be izany no rehatsika. Eny amin'izao fitoriana amin'ny alalan'ny Zoom izao koa ara izany no andrenesantsika ny momba an'i Jesosy Kristy, kanefa dia nino tanteraka an'i Jesosy Kristy tsika ry havana, ka dia nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika. Koa dia vao maika isika ry havana, tsy mba mahatsiaro ve isika hoe sambatra noho ny sambatra ry havana? Tena tombontsoa lehibe ho antsika tokoa mantsy izany, satria afaka mivavaka amin'ny fotoana rehetra aminy isika, ary na iza misy atsika dia afaka miantso an'i Jesosy Kristy foana isika, fa ny finoantsika no ataovy matanjaka tsara, dia aboray ao aminy avokoa izay rehetra mahately atsika, aboray ao aminy avokoa izay rehetra mahory, izay rehetra tsy vitatsika ary tsy voavahantsika ny mamaha azy. Fa hain'ny Tompo ny mamaly atsika ry havana, hain'ny Tompo ny mampahery, mamonjy sy manafaka atsika amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly izany, na koa amin'ny alalan'ny toriteny izay renesitsika isan'andro. Koa samy miezaka mino an'i Jesosy Kristy Tompo isika, dia tsy maintsy handraiky ny famonjena izay nentiny mba ho soratana ny an-danitra ny anarantsika, ary koa ho tonga zanak'Andriamanitra isika, dia tsy hoarina ny farimy rehetra afo sanatria fa handova kosa ny fanjakan'Andriamanitra, dia ilay Jerosalema vaovao. Hidera, ny laza ary ny voninahitra ambony indrindra Tompo, dia ho atolotra eo anao rery ihany amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry Tomponay sy mpanjakanay, mbola nanaiky naniraka an'i Jesosy Kristy ilay zanaka tokany ianao hidiny ety an-tany, hanambara ny hevitra momba anay, hanambara ny fitiavanao hamonjy sy hanafaka anay, hanambara ihany koa ny programanao momba ny fiainanay zanakao rehetra, satria tianao loatra ane zahay tsy misy tianao very ane zahay na dia iray azy, fa samy tianao handray ny famonjena izay nentin'i Jesosy Kristy avokoa. Ka ho voasoratra ny an-danitra ny anaranay, ary dia ho tonga zanak'Andriamanitra izay samy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra avokoa. Fa ny diso izay afafy ny devoly Satana fahavalonay eo amin'ny fiainanay isan'andro, mba handotona ny foamam-panahynay sy ny sainay Tompo, mba hanananay fo vato, ka tsy ety ino anao izahay, tsy hankatoanao izahay, tsy hanaiky handray izay rehetra afatra nampitondrainao ny zanakao tokana. Izany rehetrarehetra izany Tompo dia didina isahady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kely avy any Nazareta, mba ho may, ho potika, ho levona, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana mandrakizay ao amin'ny fiainanay. Fa ny fanahy masinao kosa Jesosy malalo, fa avelao hitoetra, hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy, hanadio sy hanavao anay isan'andro, hanisy lalana anay hatrany ihany koa, mba hitombonay finoana tanteraka anao, hitiavanay sy hankatoavanay anao, hanomponay ianao amin'ny fona iray manontolo, ka hitorinay ny filazantsaranao manerana n'izao tontolo izao. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Izy ihany koa no mbola ampitombo be dia be finoana anareo azy, mba ahafahanareo mankatoa ary manatanteraka ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy manerana n'izao tontolo izao, ka dia ho tonga zanak'Andriamanitra tokoa ianareo, ary voasoratra ny an-danitra ny anaranareo, mba hahatonga anareo isan'ny mpandova ny fanjakan'Andriamanitra, dia ilay Jerosalema vaovao izany. Tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia.
Amen.